Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Noho ny vita batemy ny tompo dia nisokatra ny lanitra ary ny fanan'Andriamanitra nidina teo amboniny tahaka ny voromailala. Dia injao ny feony iray nilaza hoe zanako malalako ity ilay sitrako tokoa. Faly miarabantsika rehetra tratrin'izao andro ankalazantsika amin'ny fomba manetriketrika ny batemin'ny tompo. I Jesoa natao batemy tandindy ny batemintsika ihany koa. Miarabantsika rehetra ary magnasantsika rehetra hanaraka izao vaky telo atolotro ny fiangonana ho antsika amin'ny ty androny any ity, ary miaraka amin'izay ihany koa ny fampianarany archevêque antsika. Ny vaky voalohany dia nalainy tao amin'ny boky ny Isaia mpaminany ao amin'ny toko faha 70. Ampionony ny vahoakako o ny Andriamanitrareo, mitenena amin'ny fony Jerusalema ary ataovy antsoavo aminy. Fa tapitra ny fanompoany, voaonitra ny elony, voarainy tamin'ny tanan'ny tompo ny indroaheny vali ny fahotany. Injany misy feo miantso hoe misava lalana any anefitra ho an'ny tompo, manorena arabe hany antany lavavolo ho an'ny Andriamanitsika. Oka ny loasa rehetra hasandratra, ny tendrombohitra amankavoana rehetra ahetry, ny avo anjary tany lemaka ary ny vato mideza ho lembalemba. Dia iseho ny voninahitry ny tompo ka hoita ny nofo rehetra tsy ankanavaka, fa ny vavan'ny tompo no efa niteny. Injay misy feo manao hoe miantsoa, dia nisy namaly hoe ahoana no antsoa ataoko. Ahitra ihany ny nofo rehetra ary tahaka ny voanjavatra eny antsaha ny hatsarantareny. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, rehefa serany ny fofonain'ny tompo. Eny, ahitra ihany ny olombelona, maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitra aharitra mandrakizay. Miakara eny an-tendrombohitra havo ianao, izay mitondra ny teny soa ho an'ny Siona. Manandrata feo mafy ianao, izay mitondra ny teny soa ho an'i Jerusalema. Manandrata feo faza matahotra, lazao amin'ny tanànan Joda hoe indro ny Andriamanitrareo. Indro fa tonga ny tompo Andriamanitra amin'ny heriny, ny sandriny mampiasa ny fifehezana. Indro fa miaraka aminy ny valosoa avy aminy, ary ny tamby homeny eo anoloany. Toy ny mpiandriondry miandry ny andianondriny izy, handray ny zanak'ondry amin'ny sandry. Itondra hanireny eo antrotroany,
ary androaka moramora ny mampinono. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. La terre est remplie d'êtres vivants. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et s'en retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Puisse mon langage lui plaire, et que sans fin je chante le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ny vakteny faharoa dia nalainy tao amin'ny taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny Tito ao amin'ny toko faharoa. Ry havako malala, efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra loharanom-pamonjena ho an'ny olona rehetra, mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao, fa ho velona amin'ity fiainana ity, manana ny toetrin'olona mahalala olona, marina, tia vavaka, miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy mpamonjy antsika, dia i Jesoa Kristy ilaina ny olo tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadio antsika ho an'ny tenany ny vahoaka izay ho azo tokoa sady fatrapitia ny asa soa rehetra. Saingy noho niseho ny famindram-po amampitiavan'Andriamanitra mpamonjy antsika olombelona, dia tsy noho ny asan'ny fahamarinana nataontsika fa noho ny famindram-pony. Izy no namonjy antsika tamin'ny fanasana nahaterahantsika indray sy ny fanavaozany fanahy masina izay nampidiny ny be dehibe tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho hamarina ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova ampanantenana ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra.
tsisy ankanabakeya o alleluia alleluia eya o alleluia nisokatra ny lanitra aroa ny feon'Andriamanitra ray hoe ity no zanako malalako indrindra eno izy. Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Lioka ao amin'ny toko 7. Tamin'izany andro zany raha mbola niandry ny olona sy samby nisaina atao ampony fa ijoany anga no Kristy tia niteny ijoany ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batemy anareo amin'ny rano fa avy ilay mahery noho izaho ary tsy mendrika mahany fenkapany akory aho. Izy no anao batemy anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tamin'ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesoa, ka raha mbola nivavaka izy dia nisokatra ny lanitra ary nidina teo amboniny ny fanahy masina naka endri-batana toy ny voromailala dia nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrahako indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika nasiaro manokana ary nankalaza ny epifania, zany hoe Andriamanitra niseho tamin'ny olona, niseho tamin'ny firenena rehetra, dia mbola ao anatin'ny Noely isika. Noely Andriamanitra eo anivosika Emmanuel, ary dia izay ihany koa izao alahady izao, alahady ny batemin'ny Tompo, izay alahady amaranana ihany koa ny fankalazana Noely, zany hoe mbola ny batemin'ny Tompo dia mbola fanehoan'Andriamanitra fa eo anivosika izy, ary ny batemy resika dia azo lazaina fa Noely ihany koa marina moa fa ny Paka no asongadina amin'ny batemy, zany hoe ny fialasika amin'ny fanandevozan'ny fahotana tahaka ny nanandevozan'ny ny vahoakan'Andriamanitra tany Ezipta ka nandalo tamin'ny ranomasina mena, dia ny batemy dia fandalovana ihany koa famakivakiana an'izay efitra izay ka mitondra sika amin'ny tanina-panantenana, ary ny tanina-panantenana amintsika dia isika mandova ny mahazanak'Andriamanitra sika, ary dia izay ny batemy sika fa ny batemy ihany koa dia azo lazaina fa fanehoan'Andriamanitra fa eo anivosika izy ary ao am-posika, ary indrindra amin'izao taona ny famindrapon'Andriamanitra izao. Ka raha anio ary sika miara mankalaza ny batemin'i Jesoa sady mamarana ny Noely, zany hoe ny fankalazana no faranasika farany tena marina, dia iren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny iren'ny Eglizy amin'ny alalan'ny fankalazana ny batemin'i Jesoa fa isika ihany koa amin'izao no Noely, ary ny fiainasika aoka Noely, izany hoe fanehoana an'Andriamanitra eo mpiarabelona ansika, ary dia izay ny tena afatry nyreo tenin'Andriamanitra androany, dia i Jesoa no lay sitrak'Andriamanitra maneho azy eo amin'ny mpiarabelona, ary dia izay no ambarany Isaia mpaminany, indro ny mpanompoko lay sitraky ny foko, dia izay ihany koa ny niseho teo amin'ny ranon'ny Jordana raha ny nisy an'ireo voromailala sy ny afatr'Andriamanitra hitasika amin'ny evanjely, enosika tamin'ny evanjely teo. Ka raha nanao batemy any Jesoa izoany dia hitany ireo nanodidina teo lay voromailala ary nisy feo laza hoe ity no zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Dia izay koa ny atsika rehetrarehetra izay natao batemy dia izay teny nataony Andriamanitra tamin'i Jesoa izay koa no ataony amintsika, ary dia tanteraka tokoa izany satria voavonjin'i Jesoa sika, sy noho ny fahamendresika fa noho ny
famonjen'Andriamanitra ary zay no ambarany Joanny Batista raha nilaza izy hoe izaho ny tompony ianao batemy ianao, manambara nisy fahamendreny zay. Kanefa fantatra sika fa nanaiky ho tonga olombelona Andriamanitra mba anavotra sika ka tonga sika ho zanak'Andriamanitra. Ary zay izao ankalazay sika androany izao, ary izay no ambarany i Pierre raha amin'ny asan'ny apôstôly fa isika ihany koa dia nomen'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra, nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahiny ka tonga zanak'Andriamanitra. Ka noho izany anjara sika ary amin'izao ihany koa isika zay vita batemy tahaka nataony ary Pierre no mizara an'izay famindrapon'Andriamanitra izay eo amin'ny mpiarabelona sika. Isika no zary endrik'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny manodidina sika ka manambara an'izay vaovao mahafaly izay, ka iantsona sika indrindra amin'izao taona masina, taona ny famindrapo izao, ka ametrahana n'ity fanontaniana ity hoe nataonao inona ary ny bateminao? Ry kristianina, isika olo araika eto amin'ny diosesy fandrindra amin'izao idira sika iaina sika ny fa 80 taona ny diosesy sika izao, nataonao inona ny bateminao? Fanontaniana efa napetraka tany Voemara io tamin'ny fankalazana ny 7 taona averina sika amin'izao andro ankalazasika ny batemin'ny Tompo ka mampasiaro ny batemisika. Arak'izay voalaza zay i Jesua dia tonga eto anivosika Emmanuel anambara fa zanak'Andriamanitra isika ihany koa araky ny voalazany Pierre tamin'ny vakiteny voalohany dia nomen'Andriamanitra an'izay fahasoavana izay namindran'Andriamanitra ny famindrapony isika ka sy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra fa izay matahotra azy sy manao ny marina dia ankasitrany ka mahafaka mandray azy. Ka isika koa ary vita batemy isika zanak'Andriamanitra isika tahaka ny Jesua amakivaky n'ity taona masina ity isika ka apetraka amin'isika ary ny fanontaniana ry kristianina havana, natao sika inona ny batemisika? Natao sika inona ny batemisika? Ary atao sika inona ny batemisika? Raha ny fampianarana efa natolotra sika dia fantatra sika ny tena dikan'izay araky ny lazaisika teo, anjara sika tsirairay avy ary ry kristianina havana no mandiny tena amin'izao fanombohan'ny taona izao, amin'izao fanombohana ny taona ny masina izao, ao anatin'izao 80 taona ny diosesika izao. Natao sika inona ny batemisika ary atao sika inona ny batemisika? Ry Jesosy Tompo, tonga eto nivonay tokoa ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no endriky ny famindrapon'Andriamanitra, sisy miafina aminao ny fiainanay, fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny zava-misy iainanay matetika izahay no niainatra, no nitahotra, no ny fialonana, no ny avinavina dia sisay mizoro amin'izay hoe zanak'Andriamanitra izahay. Ka engany ampianao ny fahasoavanao izahay ka ho afaka izoro bebe kokoa eo amin'ny izay fiainana maha azanak'Andriamanitra na izay, ka ampanjaka bebe kokoa eo amin'ny manodidina anay ny fitiavanao, ampanjaka bebe kokoa ny fitiavanao eo amin'ny mpiarabelona aminay, engany mba sy hoe vita batemy zahay dia vita fa dingana iantsonao anay ka ahatonga anay ho famantara-pamonjena ihany koa eo amin'ny mpiarabelona aminay. Ry Jesosy Tompo, ambarao aminay tokoa, ianao ilay mpanala ny fahotan'izao tontolo izao, ampianaro aminay ary ny mianta aminao zahay, ampio zahay ahay eno ny teninao ka mba hanaraka azy sy hanatanteraka azy eo amin'ny fiainanay andavanandro. Aoka tanteraka izany minaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Fale
Jinana